Amararantsika izay setry ny basket zay dia notanterahana atetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina tamin'ity farany herinandro ity ny dingana famaranan'ilay fifaninanana basket karakarain'ny RDG na ny onjam-peon'ny tanora hoentin'izy ireo makalaza ny 15 taona fifaninanana zay nampitondraina ny anarana Aleopa ary nosokafana ho an'ireo zandrikely latsaky ny 13 taona eny anivon'ny boriboritany enina misy eto andrenivohitra. Ny ekipan'ny Dragon avy eny Ankatso 2 ireto miakanjo fotsy amin'ny sary reto no vosotra tompon-daka ka mibata ny amboara sy ny iray tapitisariary tamin'ilay fifaninanana basket nikarakarain'ny RDG niaraka tamin'ny mpiara-miombona antoka amin'ny Orange Madagascar ho fankalazana ny 15 taonany nampitondraina ny anarana hoe Aleopa tamin'isa 17 nandesen'ny Dragon ekipan'ny ECBBA avy any Pitatafika nandritra ny famarana natao androany tolakandro atetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina. Teo manasa-dalana dia samy nanilika ny ekipan'ny Ambopisa sy ny Ambohimaray ireto ekipa roa tody teo amin'ny famaranana ireto. Anambara moa hitahina Rasolo Jaune filoha tale generalin'ny RDG afatratra ny tanjona ampilalao sy amin'ny sehatra ialana voly ho an'ny tanora manerana an'ireto boriboritany enina eto andrenivohitra nandray anjara ireto. Nanomboka tany amin'ny quartier, nanomboka tany amin'ny arrondissement, nahitana mpilalao mpandray anjara ekipa zany hatrany 12 zany isaky ny arrondissement dia 19 tsara tamin'ireny arrondissement anankeny ireny moa zany ny faninana nanomboka omaly teto amin'ny stade Alex Mahamasina dia nisy moa zany quart de finale demi-finale dia hiditra amin'ny finale tsika ho an'ny RDG manokana moa zany dia afapo satria anatin'ilay 15 taonany dia tanjona moa zany dia ny aprevy an'ireo tanora ny quartier satria reny quartier reny no mihaino ny onjam-peo dia izay no natonga azy natokana ho an'ireny quartier reny ty compétition ty zany dia afapo ary manome fanantenana sady izahay fa mbola hisy ny édition 3e édition amin'ny herintaona. Akoatra ny dingana famaranana natao tamin'ity farany herinandro ity dia fanentanana maro ihany koa no hita teny Mahamasina nandritra izay roa andro izay. Anisan'izany ny fifaninanana tir 3 points tir au centre ary ny fifaninanana basket 3 contre 3. Teo ihany koa ireo fampifaliana ireo tanora marobe tonga teny toerana tamin'ny fanentanana ara-javakanto.